amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aby Nazareta, noera-bako reo rehetra na aiza misy anareo, manaraka ary komeny mpandarana, azo antoka mpanavotona amin'i Kristy izay endreketako ny mpitandrina sy lofindrindra Morson. Fahasavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra, dia mba ho tanteraka amintsika ny mpikasan'Andriamanitra araka ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tompona mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanamerika zao tontolo izao mba amin'izay zao tontolo izao. Satria ny tenin'Andriamanitra no doninina dia sy azavaina ivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny famitramponao, misaotra anao ny fahatanteran'izao fotoana izao, dia matoky sy manantena fahasambanao hanokatra amin'ny fomba sain'ny olo rehetra izay miaino, anaraka izany ary koa metraka ny teny ao mivavako sy amy senzy fahendrena fahalalana. Dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, anao voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Efa nodinitsika teto ny hoe atao batisa aminaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Dia hoe inona antony natao naovazana aminaran'ny ray, fa voazavatsika izay, ho aminaran'ny zanaka efa vita ihany koa, zao tsika ndray kosa dia hoe amin'ny fanamasina. Satria atao batisa aminaran'ny ray, zanaka ary ny fanamasina, ka dia hodinitsika ndray zany androany hoe nahoana natao batisa amin'ny hoe anaran'ny fanamasina. Dia jerentsika ny Jaona 4:10, ahitantsika ny teny antony zany, satria maro zany tsy de mahalala fa de mandeha ara-pomba fotsiny fahazarana. Dia zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:10, any andininy 4:20, vakitsika ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanamasina zay hirahany ray amin'ny anarako, izy no hampianatra nareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro nareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanamasina no hampianatra antsika zavatra rehetra izay voalaza ataon'ny soratra masina, ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasany, ahafantarana momba ny amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, araka ny tenin'i Jesosy hoe azao ny fiainana mandrakizay, dia mahafantatra anao Andriamanitra tokona sady marina ary Jesosy Kristy izay nirahinao. Ary koa mampatsiaro zavatra izay nambaran'i Jesosy notoriny tamin'ny mpianatra. Dia zay koa voalaza amin'ny Jaona 4:20, dia ny 7 ka hatramin'ny 20. Jaona 4:20, 7 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy manao hoe zaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia irahiko aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko zao tontolo izao ny fahotana sy ny famarina ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino azy, ny famarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinany zao tontolo izao dia efa voatsara. Etsika dia mazava tsara ny teny hoe mahatsara ny olombelona ny ialany Jesosy tsy ho hita vatana toy ny hoe zanak'olona, fa amin'ny alala amin'ny fanamasina kosa, tsy ny fanamasina zany no mampianatra ny zavatra rehetra rehetra, mazava hoe ampiaiko zao tontolo izao ny fahotana. Mazava tsara hoe ny tenin'Andriamanitra eto, mahatsara nareo fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irahako aty aminareo izy. Ary eto hoe raha tonga izy dia ampiaiko zao tontolo izao ny fahotana sy ny famarina ary ny fitsarana. Tsy mety hiaiky ny fahotana ny olona raha tsy ny fanamasina mandresy lahatra sy mampiaiky azy. Tena zava-dehibe ho antsika mihitsy ny mahafantatra an'izany. Dia raha ratsika ny Jaona 4:20, Jaona 2:30, dia misy teny toy izao zay vakitsika minaran'i Jesosy manao hoe Jaona 4:20 ary ny 2:30. Azao ny fanambarana vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompotrany. Tonga ankehitriny fitsarana zao tontolo izao, ankehitriny andrinany zao tontolo izao dia efa voatsara. Misy fanazavana teo hoe rehefa avy ny fanamasina dia izy tonga ny fitsarana zao tontolo izao araka le voalaza tao amin'ny 4:20. Ny fanambarana toy ny Jaona 4:20 hoe ny fitsarana
satria ny andrinany zao tontolo zao de efa voatsara. Zay no natonga nyty teny amin'ny jaona toko fa 12 andininy 1:30 zay mivakintsika teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy tonga ankehitriny ny fitsarana an'izao tontolo zao, ankehitriny ny andrinany zao tontolo zao de oroaina tany an-dano Satana tsy anafahefana impangatsika intsony araky ny ten'Andriamanitra eto fa sady tsaraina izy ary roahana satria efa voatsara izy. Zay mazava-dehibe ny hoe ny asa ny fanamasana. Raha vakitsika indray ny Lioka toko 10 ary andininy 20 de misy fanambarana toy zao. Lioka toko 10 ary andininy 20 vakitsika anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy, zaho nahita any Satana latsaka vanindana tahaka ny valatra. Satana zany tsy hoe voatsara ihany fa raha namaky le tao amin'ny jaona toko 12 tsika de norohana avy any an-danitra izy de tahaka mivaratra ny latsahany avy any. Tsy fitoerana ho azy tsony araky ny voalazan'ny Apokalipsy toko 12 hoe tsy fitoerana ho azy tsony satria rehetry ny Mikaela izy, tsy izy moa Mikaela fa Jesosy Kristy tompo. De zay zany ny voalazany ny Apokalipsy toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Apokalipsy toko 12 andininy 7 ka hatramin'ny 7 anisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'le drakona, le drakona mba amin'ny anjeliny koa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony any an-danitra. Zay le hoe nirohana tany an-danitra izy alazery tetỳ amin'ny tany ary nazery le drakona de le menarana ela zay atao hoe devoly sy Satana sy mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hitantsika eto fa tsisy devoly mipangatsony zany any an-danitra any de tsy mahagaga raha ohatra ka atao amin'any Jesosy hoe fa resy Satana ary faonjena mampona. Jaona 4:30 de misy fanambarana toy zao. Zava-dehibe ny anaova taobatisa minaran'ny ray zanaka ary ny fanamasina tena ilaina tokoa zany. Zay natonga nyty jaona toko 4:30 ty de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe jaona 4:30 tsy laza zavatra maro aminareo aho hoy Jesosy io fa avy ny andro satria Satana tsy maintsy fa avy ny andrinany zao tontolo zao nefa tsy mananjara atao amiko izy. Avy ny andrinany zao tontolo izy moa ny andrinany zao tontolo zao Satana nefa tsy mananjara atao amiko izy. Ary raha ohatra ka misy olona ao amin'i Jesosy, satria raha misy olona amin'ny Kristy de olom-ba avao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo fa tonga avao reo de tsy mananjara amin'ny olona io kokoa zany Satana. Zay mazava-dehibe hoe Satana ngeka fa valo efa resy. Zay no mahatonga antsika andinika koa ny ao amin'ny Korintiana 1 toko 7. Zava-dehibe ho an'ny tsika mihitsy hoe atao batisa minaran'ny ray zanaka ary ny fanamasina. Atsika zao manazava le hoe fanahoana no natao tamin'ny fanamasina, zany ny asa ny fanamasina tsy inona. Korintiana 2 toko 7 andininy 7. Zao mivoalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Korintiana 2 toko 7 andininy 7. Eny, aseho episteny Kristy zay entinay ianareo tsy nisoratana tamin'ny ranomaty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo am'izay tena vatokisaka fa teo am'izay vatokisaka nofo de ny fo. Eto misy fanambarana hoe eny aseho episteny Kristy ianareo tsy nisoratana tamin'ny ranomaty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Amin'ny alala amin'ny fanamasina zany mahatonga ny olona anankiray ho epistilin' Jesosy sy teo amin'ny fiainan'le olona ny fiainan'i Jesosy ary tena ao ny fitiavana, ao ny fahalemim-panahy, ao ny fanetretena, ao ny finoana ary arahm-pamantarana sy fahagagana be misy am'zany finoana izany. Akoatran'izay ny fiverina hamonjy ny hafa. Jesosy de mieritra ny hamonjy ny hafa foana fa tsy akory hoe tsy miraharaha ny hafa. Ary amin'ny alalan'ny olona zay tonga zanak'Andriamanitra ao aminy Jesosy de miasa izy ho famonjena ny olona maro. Zay mazava-dehibe nyty ten'Andriamanitra ty ary amin'ny Korintiana 2 toko 7 ihany andininy 17.
de misy teny toy zao minaran' Jesosy tompo ary ny tompo zany fanahy zany azo hitoeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana tsy izy fa Jesosy ihany fanamasina eo izy moa tsy malala fa hoe fanamasina eo amin'ny olona miny de ny teny milo hoe voombo miaraka amin'ny Kristy amina fijaliana atsy za tsony nyvela fa Kristy mivela tao anatiko araka ny voalazan'ny Galatiany toko faharoa andiny roapolo tsy za tsony nyvela fa Kristy mivela tao anatiko ka izay velomako ankehitriny eo nofo de velomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra efa tiaka hanombotra ny tenany amonjany zay le teny amin'ny Galatiany toko faharoa andiny roapolo mazava tsara zany ny asa fanany fa ny tompo zany fanazana ary mbola raisitsika konko ny tena faharoa toko fahatelo andiny valo amby folo misy asa ny fanamasa eo amin'ny olona miny ko ny tena faharoa toko fahatelo andiny valo amby folo aminaran'i Jesosy manao hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo zany endriky zany indrindra avy amin'ny voninahitra toy ny amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo teny fanahy ny olona mino zany a de misaina mieritreritra tsara ny fiainan'i Jesosy de inony iriny koa fa ho tanteraka eo aminy zany dia ovana hitovy endrika amin'i Jesosy le olona araky ny asa totrosain'ny fanamasina fanamasina mihitsy no manovan'le olona hitovy endrika amin'i Jesosy zay no mahatonga ny hoe atao batisa amin'ny aran'ny ray zanaka ary ny fanamasina zany fantatsika zany tena zava-dehibe tokoa raha vakitsika ny Romanina toko faharoa andiny sivy amby roapolo de misy fanambarany toy zao zavatra lehibe tokoa Romanina toko faharoa andiny sivy amby roapolo vakitsika amin'ny aran'i Jesosy fa zay araky ny miafina no jiosy ary famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra mifidy rano ireny de tsy avy amin'ny olona fa avy amin'ny Andriamanitra eto misy miteny hoe fa izay araky ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy misy zany atao hoe famorana amin'ny fo amin'ny teny Andriamanitra any amin'ny Jeremia toko fahefatrany de misy teny toy zao zay tokony fatantsika mahatonga ny teny hoe famorana amin'ny fo Jeremia toko fahefatra ary andininy fahefatra zao re fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Jeremia toko fahefatra andininy fahefatra mifirao ho any avia ianareo eny firao ny fonareo hidody sy mponina ny Jerosalema fa ny raha iseho toy ny afo ny fahatezerako noho ny faharatsiny nataonareo ka irehitra sady tsisy amono izy eto zany ny famorana amin'ny fo teny baba hoe firao ny fonareo de hitatsika tsara le tary amin'ny Romanina toko faharoa andiny sivy amby roapolo de mazava tsara ny teny fa zay araky ny miafina ny jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo amin'ny fanahy zay tsara fa le famorana dia asa ny fanamasina fa tsy vitany olombelona mihitsy na de kely azo zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia sivy amby roapolo andininy mazava tsara le izy satria ilaina mihitsy mahafantatra ny ten'Andriamanitra ary ny famorana ny fo tsy vitany olombelona fa asan'Andriamanitra Deutéronomia telopolo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia ho foragnony avy Andriamanitra ao ny fonao sy ny fon'ny taranakao hitea voalohany avy Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra mba ho velona hianao Andriamanitra mihitsy da mifanamasina mamora amin'ny fon'ny olona tsy vitan'ny olona mamora amin'ny fony raha miteny Andriamanitra hoe firao ny fonareo zay zany natonga ny hoe Andriamanitra mihitsy mamora amin'ny fon'olona mba hatonga le olo ho epistiliny Jesosy zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny Efesiana toko voalohany andiny telo amby folo Efesiana toko voalohany andiny telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny famarinana de ny filazantsara famonjena anareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kasety tamin'ny fanamasina araky ny teny fikasana mazava ny teny Andriamanitra eto fa eny ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny famarinana jeotsary miteny rehefa nino no nasiana tombo-kasety tamin'ny fanamasina araky ny teny fikasana fanamasina zany ny tombo-kase afatana fa hoe zanak'Andriamanitra le olona
zanak'Andriamanitra le olona, azay natonga ny teandriamanitra amin'ny Galatiana toko fahenina, Galatiana azafady, Galatiana toko faefatra andininy fahenina, Galatiana toko faefatra andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy, satria zanaky ianareo de ny rahan'Andriamanitra mibontsika ny fanahiny zana miantsoe abaray eo. Mazava tsara eto fa ny fanamasina ny tomboka ny se afatarina fa hoe an Jesosy le olona. Manamarina an'izany ny Romanina toko fahavalo. Romanina toko fahavalo de miteny mihitsy. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo zany manao hoe fenareo tsy aminofo amin'ny fanahy, raha ny fanah'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azo izy. Fanamasina ny tomboko sy afatana fa hoe an Jesosy le olona, zanak'Andriamanitra le olona, tempolo ny fanamasina le olona. Tena zava-dehibe tokoa. Ary zay koa mazava tsara ny amin'ny Efesiana toko faefatra andininy telopolo. Efesiana toko faefatra ary andininy telopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mikasika mbony fanamasina ihany manao hoe ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanisina tomboka aseanareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny fanamasina no tomboka ase afatana fa hoe olon'Andriamanitra io ka amin'ny andro fanavotana misy mifanenjena, misy ny zavatra mety anenjena an'le olona de mifanamasina ny tomboka ase afatana fa tena zanak'Andriamanitra izy ary arovan'Andriamanitra. Amin'ny Romanina toko fahavalo andininy sivy sy ny folo de misy fanambarany toy zao. Romanina toko fahavalo andininy sivy sy ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa ianareo tsy ao aminofo amin'ny fanahy, raha ny fanah'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azo izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Efa vakitsika teo le andininy fahasivy, de naverina ampiarahana amin'ny andininy fahafolo. De mazava tsara andininy fahafolo hoe fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, le fanamasina, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Mazava de mazava tsara fa fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Zay mazava-dehibe ny Romanina toko fahavalo andininy raiky amby folo manao hoe anaran'i Jesosy, raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, de zay nanangana an Kristy tamin'ny maty no amelona ny teninareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo. Le fanamasina zany mamelombelona ny olona, mahatonga ny lohateny omelika atao hoe zanak'Andriamanitra, ary mahatonga an'le olona lasa vavolombelon'i Jesosy amin'izao fiainana zao. Romanina toko fahavalo andininy telo amby folo de misy teny toy zao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa raha velona araky ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no jereo tsara eto amenona ny asan'ny tena de ho velona ianareo. E tsara mazava tsara ty teny andininy telo amby folo toy hoe fa raha velona araky ny nofo ianareo de tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena de ho velona ianareo. Ny fanamasina zany mamono ny asan'ny tena, raha fanahy no amononareo ny asan'ny tena. Mazava de mazava tsara ny tenin'Andriamanitra amin'izany. De anjarantsika ny matoky fa Andriamanitra de vonona anampy antsika manakariva. Ary atoizana ny andininy efatra amby folo, dio ny teny amin'ny andininy efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy fa tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ahoana zany afatana fa zanak'Andriamanitra le olona, fanamasina ho aminy ao. Ary fanamasina io mitarika azy fa zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Satria raha mandeha fisainana maha-olombelona tsika dia tsy mijoro vavolombelon'i Jesosy mihitsy na oviana na oviana. Zay mazava-dehibe ny teny zay vakitsika eo ny andininy fa efatra amby folo amin'ny Romanina toko fahavalo. Galatiana toko fahadimy andininy roa amby roapolo.
de misy teny toy zao: Galatianina 5 andininy 12 sy ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa nivokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manodry zany. Fa zay am Kristy Jesosy de efa nanombony nofo mba mifandresy volany teo amin'ny afijaliana. Vokatry ny fanamasany tokony ho hita eo amin'ny olona zay mino, ary voatanisa telo izy. Ary nisy zava-dehibe indrindra le teny hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo. Le teny voalohan-dohany eo zay, tena zava-dehibe mihitsy zay tokony ho fantatsika hatrany an-trano. Teny men'Andriamanitra antsika zany. Korintiana 1:20, Korintiana 1:20, ny andininy 2:20, ny andininy 7 ka hatramin'ny 2:20 azafady, zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana 1:20 andininy 7 ka hatramin'ny 2:20. Ary izy rehetra de samy nomena fampisoana ny fanahy azy soa. Fa raha ny tena izy de hoe tsirairay, fa satria hoe ary izy rehetra. Zany de ny tsirairay zany hoe ary ny tsirairay nomeny fanahy teny fahindrena, ary ny tsirairay fahalalana arak'izany fanahy zany ihany, ary ny tsirairay finoana am'izany fanahy ray zany ihany, ary ny tsirairay fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana am'izany fanahy ray zany ihany, ary ny tsirairay ny manao fagagana, ary ny tsirairay ny maminany, ary ny tsirairay mafantatra fanahy samihafa, ary ny tsirairay ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, teny samihafa tsy fantatra, ary ny tsirairay ny mandika fiteny tsy fantatra. Reo rehetra ireo de asa fanahy ray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sapony. Tena zarazarainy fanamasa ny olona zay tena mino. Tokony andinitsika zany hoe raha tsy miseho amin'ny fiainantsika ny zavatry raha ny olona ray fotsiny manana finoana, raha ny olona anankiray fotsiny mana fahendrena, raha ny olona anankiray fotsiny mana fanany de zava-doza zany fa ny tsirairay mihitsy. Zay natonga ny hoe zarazarainy ho azy avy, tsirairay avy. Araky andininy 2:20, reo rehetra ireo de asan'ny fanahy ray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araky ny sitrapony. Tena zava-dehibe mihitsy zany ho an'ny olona zay mino. Marka 10:20, ho an'ny olona zay mino asan'ny fanamasina. De zao ny fanambarana ao Marka 10:20, andininy 7:20 hatramin'ny 8:20. Marka 10:20, andininy 7:20 sy ny 8:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary zao famantarana zao naraky zay mino, hamoaka deminy amin'ny alako izy, tena fiteny zay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na de mitsotro zava-mahafantatra izy sampanino azy zany, ametra tana marazy de ho sitrandrainy. Vokatry ny asan'ny fanamasa daholo zany rehefa miora ny olona, ka samy manao an'izany le olona amony famonjena ny olona. Mateo 10 ny andininy 7 sy ny 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mandeha ianareo de mitory hoe efa miakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano marary, atsanganony maty, diovony boka, voany demina, efa nahazo am-pona nareo koa manome zava-oaim-pona. Tena zava-dehibe mihitsy zany fa ny asan'ny fanamasina eo amin'ny olona mino. Farany de Romanina 5:5, misy fanambarany toy zao andininy 5. Romanina 5:5, satria mila ny fitiavana araka an'Andriamanitra tsika. De zao mivolaza Romanina 5:5 andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: zava-dehibe ty fanambarany ty, ary ny fanantenana de tsy mampamenatra, satria ny fanamasina zay nomena antsika no nentiny nampidina fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Ny fanamasina mitondra ny fitiavana ao am-po, fa tsy vitan'ny olombelona io, ary zava-dehibe zany. Ary manamarina zany Jaona voalohany 4, Jaona voalohany 4, ary andininy 12:13. Jaona voalohany 4, andininy 12:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy mbola nisy olana hitan'Andriamanitra novinonaviny. Raha mifankatitsika de mitoetra ao amintsika Andriamanitra ary tanteraka ao amintsika ny fitiavany. Zao nafantarantsika fa
mitoetra ho aminy isika ary izy ato amintsika de namezony antsika ny fanahiny le fanamasina zany mitondra le fitiavana araka andriamanitra mampotsika manambady io fa andriamanitra mivelonao zany mazava-dehibe ny hoe atao batisa aminaran'ny ray zany ary ny fanamasina zavaintsay zany hoe zay ny antonaovanana batisako hoe amina fanamasina mazava ntsika tsara izy saon'andriamanitra mandrak'izay famindram-pony de mifiadalamanitra mamitsika rehetra amen ivavaka tsika sotranao zay andriamanitra mifamindram-poninao ny fanazavahana fa zava-dehibe tokoa aiky ny atao batisa aminaran'ny ray zanaka fanamasina ary fanazavana aminay ny tena antony natao a nanaovana azy aminaran'ny ray amin'ny anaran'ny zanaka ary aminaran'ny fanamasina ka de aloany dera anao saotranao voninahitsy andriamanitra minaran'i jesosy tompo saotry andriamanitra amen alleloia dia manao veloma mafinaritra indray tompoko fahasoavan'andriamanitra amintsika rehetra ka dia manalaka indray tsika androso amin'ny fampianarana hafa amin'ny anaran'i jesosy mandram-peona tompoko amen